Ny ankabeazan'ny paranaide rehetra any amin'ireo toerana centre de santé de base dia efa manakaiky ny mahatonga amin'ny hoe au retraite. Dia ny ankizy aty aoriana zany no hisolo an'izy ireo, ary zay ny tena antony tsy maintsy manao zavatra manara-penitra tsika zany eto, satria aina zany no tena iasana, ny sehatra iasana. Ka dia ireo ankizy solofo sy dimy ireo zany no hisolo an'ireo olona efa andeha retraite ireo. Ny tiana ho lazaina dia malalaka le izy, fa manarak'izay koa zany misy ireo toerana zay lavitra dia rendrindra ny tena iasan'ny ONG miara-miasa aminay no ilazako hoe horaisin'ireo ONG ireo zany le ankizy zay mivoaka avy eto. Manarak'izany, raha ohatra moa zany ka tiany tsy andeha amin'ireny fa hanokatra ho anazy manokana, dia azony atao tsara zany fa dia manao an'ireo taratasy rehetra azahoana manokatra cabinet zany ho an'izy ireo any aoriana any. Farany tompoko, inona ny tombony ho an'ny sekoly, ho an'ny mpianatra izay mianatra atao amin'ny sekoly? Ny tombony aloha zany dia efa voalazantsika teo aloha